Andao ilay tenin'Andriamanitra tsika. Ato amin'ny Filipianina toko voalohany. Filipianina toko voalohany. Andininy fasivy. Filipianina toko voalohany, andininy fasivy. Ary zao no angatahako, tenim-bola hitombon'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitry sy fiderana an'Andriamanitra. Averiko a? Ary zao no angatahako, dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Amen. Io zany vavaka izay nataon'i Paoly ho an'ny fiangonana tao a Filipy, ary vavaka tena ataoko hoe tsisy vavaka tsara mihoatra noho izany, satria vavaka momba ny fiainam-panahy izay miempaka amin'ny fiainana hita maso. Ary amin'izao fotoana izao koa dia hitako hoe izay nitsapako hoe tarihan'ny fanahy hoe mba tena vavaka ho atao amintsika tsirairay avy ihany koa, izay rehetra mandray izao teny izao, ny hoe mba hitombo ny fitiavana ary ahalala ny tsara sy ahafantatra ny tsara rehetra. Izay ny tena zava-dehibe, satria inona ny voka-dratsiny, inona ny zavatra mitranga raha ohatra ka tsy mitombo ny fitiavanareo, inona ny zavatra mitranga raha tsy ampy fahalalana tsara sy fahafantarana ny tsara ianareo. Raha tsorina mantsy ity vavaka ity dia hoe mivavaka mba hahafantaranareo izay zavatra tsara indrindra ka hisafidy izay tsara ianareo. Izay zany ny vavaka napetraky Paoly. Ary ny tanjon'ilay izy misy tanjona ao. Dia mipetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana, mipetraka ao anatin'ny fizarana izao ny fanontaniana fa inona ny zavatra mitranga raha ohatra ka tsy mitombo izay fitiavana izay. Inona ny zavatra mitranga raha tsy mitombo izay fahalalana ny zavatra tsara indrindra izay. Inona ny fiantraikan'izay? Samia miteny. Inona ny fiantraikan'izay raha ohatra ka tsy misy izay hoe mitombo izay fahalalana izay, fahafantarana ny zavatra tsara, mamantatra an'izay tsara indrindra. Voafitaka. Zavatra ratsy indray no mitombo. Oui, very, mety ho lavo. Fahalainana. Fiemorana. Tsy mitombo. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Diso lalana, diso safidy. Ary rehefa diso safidy izay amin'ny fiainana, raha be, sarotra be mamerina an'io rehefa diso safidy izay. Tompo mamindra fo, tompo mampianatra, tompo miratirapy manarina, fa ny tenany tonga dia teneniko hoe mba tsy ho diso safidy ianao amin'ny fiainana.
mba tsy ho diso safidy ianao amin'ny zavatra ataonao sy alehanao. Satria miankina amin'ny safidinao ny toy ny fiainanao ao aoriana. Zay miankina amin'ny safidinao ny toy an'izay ho fiainanao rehetra ao aoriana. Ny mpianatra zao raha afaka baka dia mieritreritra inona ireny filière ho ataoko. Anao siantifika ve za sa anao littéraire? Anao resaka teknika ve za sy ny sisa? Miankina amin'ny safidinao eo ny toy an'ilay ao aoriana rehefa avy eo. Misy diso filière. Efa navita 3 taona, 2 taona miverina indray rehefa avy eo dia manao filière hafa indray. Dia misy nanao an'ilay filière fa tsy tapitra hatramin'ny farany dia taraiky teo. Dia indraindray manontany tena hoe diso safidy ve sa izay mihitsy ilay planin'Andriamanitra? Fanontaniana mipetraka koa dia izao. Ny zavatra rehetra ny fiainako io ve zany dia sitrapon'Andriamanitra daholo? Dia rehefa sitrapon'Andriamanitra daholo moa zany dia izy nandraiky eo hitranga? Sa ve hoe nisy efa planin'Andriamanitra hoe tia ny lalana tokony andehananao fa ianao tsy nihaino tsara, ianao tsy nanaraka tsara dia lasa taty ny lalanao. Dia ny zavatra tsara rehetra tokony ho azonao tato tsy tonga daholo mihitsy satria lasa taty ianao. Iza no izy? Zavatra rehetra mitranga fiainana sy zavatra iainana ve dia sitrapon'Andriamanitra daholo? Lalan'Andriamanitra daholo? Safidin'Andriamanitra daholo? Sa safidinao? Sitraponao? Sitraponao sa sitrapon'Andriamanitra? Ahoana zany? Isika tsy robot. Zay? Tsika tsy robot fa napetraka eo alohantsika nomeny tompo saintsika. Nomeny tompo fahaizana mandanjalantsika. Nomeny tompo safiditsika. Fantandre midiso safidy. Tao amin'ny Saedena dia efa mipetraka io safidy io. Napetraka tao amin'ny Saedena Adama sy Eva, napetraka tao izy isa ny zaridaina. Inona ny fepetra tao? Azonao hoanina daholo? Ny azo rehetra ao an-tsaha. Fa inona ny voarara? Le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary inona ny toyany? Amin'ny andro izay hinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Inona napetraka teo aminy zany? Napetrahana safidy izy. Napetrahana safidy izy. Dia inona moa ny safidiny? Natonga an'izao rehetrarehetra izao. Fa avy eo ilay ianao rehefa mieritreritra hoe efa nomalina talohan'ny faharianan'izao tontolo izao anie Jesosy. Ary efa nomalina talohan'ny fandorenana izao tontolo izao mihitsy ary Jesosy. Ka tsy efa planin'Andriamanitra indray ve zany ny andehanany hinanany an'io? Satria ka Jesosy efa nomalina talohan'ny fandorenana izao tontolo izao. Ka raha tsy nihinana an'io izy natao inona fotsiny Jesosy? Nisy lalana foana tao e. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia mazava. Aza mihinana an'io hazo fahalalana tsara sy ny ratsy io. Fa amin'ny andro izay hinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Ary rehefa tonga Andriamanitra niantso an'i Adama, nitsoaka izy. Satria tsapany hoe mitanjaka izy. Iza ny lazanao hoe mitanjaka ianao? Dia nipetraka amin'izay avy eo ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Satria ianao nihinana an'io izao ny fiantraikany sy ny sisa. Arary ianao rehefa miteraka sy ny sisa tariny sy rehetrarehetra vokatry ny fahotana dia mianatra aminao izao rehetrarehetra izao. Dikan'izay zany tsy miverina any tsika hoe efa planin'Andriamanitra io e. Tokony ho any ihany io satria efa nomaniny Jesosy. Efa izay no napetrany hoe io ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy tokony. Dia tsy tokony. Halleloja. Mba hay hamantatra izay tsara indrindra isika. Fa raha vao tsy mahay mamantatra izay tsara indrindra isika ary raha diso safidy isika amin'ny fiainana, zava-doza ny fiantraikany. Fifidianana ny asa io koa dia mila fantarina. Inona moa zany ny asa tena napetraka Jesosy ho anahy? Inona moa ny asa nomeny Jesosy? Ny asa be da be. Ny asa be da be no afaka atao. Fa iza ny sitrapon'Andriamanitra? Le fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra zany tena zava-dehibe.
ny hovadinao. Fantatrao ve hoe iza no vadinao, iza ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy andraka andramana hoe ty vadinao aloha dia tsy nety dia hanambady anitsy indray, dia hanambady ny atsy indray, dia hanambady anitsy indray. Alohan'ny idiranao dia efa misy safidy apetraka ny tompo ary ianao no mametraka. Miankina amin'ny safidinao ny toy any ao an-tokantranonao rehefa avy eo. Ny toyany rehefa avy eo miankina amin'ny safidinao. Raha diso safidy ianao ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia sahirana foana ianao ao, ady foana ny ao. I Abrahama nge inona moa ny zavatra napetraka tamin'ny Abrahama? Teny faminaniana, teny fikasana tamin'ny Abrahama dia hoe ahoana? Aminao no hitahiana ny firenena rehetra, ary omena hiteraka zazalahy ianao. Fa rehefa vita izay teny izay tsy tonga dia teo ny eo ilay izy dia azo. Tsy rapitso ilay izy dia azo, tsy rafaka pitso ilay izy dia azo. Firy taona tao aoriana? Firy? Ohatra misy miteny hoe 100. Tsy 100 taona tao aoriana kosa e. Tsy 100 taona e. 25. 520 taona tao aorianan'ilay teny profesia, tao aorianan'ilay teny nalatsak'Andriamanitra ho an'i Abrahama, izay vao tanteraka ilay izy. Tao anatin'izay 520 taona izay nge nisy zavatra ny fanjevo be. Nakaiza Abrahama? Nakany amin'ny Agara. Io vadiny ihany nanoro azy hoe io vadiana fa sao dia amin'io no azonao an'ilay fikasan'Andriamanitra. Problème be hatramin'izao ny gera Palestina sy Jiosy. Problème be hatramin'izao ny gera ny Arabo sy ny Jiosy. Satria nahoana? Tary amin'ilay safidin'ny Abrahama tary. Tany ilay izy. Nitarika hatramin'izao. Andriamanitra ve ny diso? Ela loatra kosa ianao Andriamanitra, 520 taona ve vao napetraka ao ilay izy. Tsy maintsy laza tary ihany Abrahama. Diso safidy Abrahama, tsy tokony nandeha tany. Tany nandeha. Andriamanitra moa nanao azo firenena be ihany koa Ismaela. Fa tany amin'ny Isaka ilay izy ary tao amin'ny Sara ihany. Tompo amindra fo amiko sy aminao. Tompo amindra fo amintsika. Fa misy safidy amin'ny fiainana. Misy safidy amin'ny fiainana, misy safidy amin'ny fiainana ary mba ho safidy tsara ny safidinao. Mba ho safidy araka ny safidin'Andriamanitra ny safidinao. Safidy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny safidinao. Na ny toerana ivavahanao io, na ny toerana fanomponao io, na ny asa fanompony io. Ny zavatra rehetra zany dia apetraka eo amin'ny Jesosy hoe inona ny sitraponao Jesosy a? Ary omeo ery ahako andehanako araka sitraponao. Omeo ery hisafidy hoe ito ny tianao, ito ny sitraponao. Halleloja. Ray andro natsoina i Samuel. Nandray feo miantso izy. Lasa izy nakany amin'ny Ely. Miantso avy ianao rikaky, tsy miantso ao izy, fandana miverina matory. Lasa izy natory, mbola eno indray le antso. Lasa indray izy nakany amin'ny Ely. Miantso avy ianao rikaky, tsy niantso anao aho. Dana miverina matory. Fantelo mbola nisy antso ihany. Mbola nandeha izy, mbola nakany amin'ny Ely ihany izy. Fa Ely no teny avy eo hoe raha mbolina mandreny feony ianao dia zao tenenina. Mitenena Jehova fa mihaino no mpanomponao. Discernement spirituel. Fahafantarana ara-panahy, fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no ilaiko, zay no ilainao. Ary io mangataka ny famindrampon'ny tompo amin'io mba hahafahanao miaino, hahafahanao mamantatra. Ary vavaka napetraka Paoly hoe tena mangataka, raha tsorina izany dia mangataka mba hanana discernement ianao. Fa ny tompo mamindra fo. Za dia miteny an'izay aloha, mamindra fo ny tompo amin'izay lalandisonao sy zavatra nataonao tsy nety. Fa amin'ilay lalandisonao zavatra nataonao tsy nety misy zavatra ohatran'ny hoe tafiditra anaty engrenage enjana be izany ianao. Ohatran'ny hoe tafiditra anaty, hitanao ireny pelote mikorotana be tsy hita izay anaovana azy ireny. Sarotra be mamahany io fa tompo mamindra fo dia mamahany io any izy amin'ny fotoanany. Fa misy anamboarana io mifandrivotra tahaka n'inona. Fa raha tsara safidy ianao tsy mikorotana io pelote io. Tompo mamindra fo tompo hiasa fa tena hoe tsara safidy foana tsika. Ary ao amin'ny safidy izay zavatra napetraka ny tompo.
mba tsy ho diso lalana. Halleloja. Tsy tonga dia fantatry Samoela teo eo hoe Yahweh zany miantso zany, satria mbola tsy tao le discernement, tsy mbola tao le maturité spirituelle, tsy mbola tao le fahatakarana. Fa nivezivezy tary amin'ny Ely izy. Ely koa raha mbola tsy nalala. Nefa Ely olona efa vokiandro, efa nanandraikitra teo amin'ny Israely a. Fa izy ary rehefa tonga i Samoela mbola taraiky ihany izy hoe tsy tonga dia reny teo eo. Fa avy eo fatany ny fanteliny hoe raha mbola misy miteny aminao a dia teneno hoe mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponao. Misy degréany zany io, mandeha tsikelikely zany io, atorotopo tsikelikely zany io. Fa mila tsara safidy, ary zay ao anatin'ny vavaka nanaovana an'izay. Raiso ngeny Genesis 3:17. Genesis 3:17. Genesis 3:17. Andininy voalohany. Genesis 3:17 andininy voalohany. Ny nisarahany Abrahama sy Lota ary ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Mba maritra kely tsika mamaky azy fa somary lavalava kely a. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egypte, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ary Abrahama nanana harena be, dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena. Ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela, izay niorenan'ny ilainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betela sy Ai. Dia teo amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany, ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Ary Lota koa izay niarana tety tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azy rolany tany iraisany monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. Be ny fananany ozy, tsy nahazo ny ray monina izy. Inona ny fiantraikany? Dia niady, anginangina kely rakizy azafady eo, mba jerentsika ny zanatsika mba ho tony sy milamina, ahafahantsika mihaino tsara tenin'Andriamanitra. Azafady indrindra, misaotra. Ary niady ny mpiandry ombiny Abrahama sy ny mpiandry ombiny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompo-tany tao Kanana fahizay. Aroy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady amintsika roalahy, na mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy sika. Motsy eo anoloanao va ny tany rehetra, masiny ianao, aoka hisaraka amiko ianao, raha ianao hianavaratra. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara. Tazany Lota zany le tany tsara sady mahafinaritra. Ny maso io no mijery, maso fotsiny. Hitanao matsy ny fiantraikany rehefa avy eo. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra. Azon-drano avokoa izy rehetra. Zay tsara ve moa no safidiana? Talohany nandravahana Jehovah ny Sodoma sy Gomora zany, tahaka ny nisahan Jehovah sy tahaka ny tany Egypta. Dia inona ny toyany? Nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny atsinanana izy, ka dia nisaraka izy roalahy. Ary Abrahama nonina tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonina tao amin'ny tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Tany Lota ny nandeha. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorian'ny nisarahany Lota taminy ka nanao hoe atopazany masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miatsinanana sy mianandrefana, fa ny tany rehetra
izay tazanao dia omeko anao ary sy ny taranakao mandrakizay, ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Koa raha misy olona mahisa vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Miainga ianao, mandehana mitety ny tany, dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa omeko anao zany. Ary Abrahama nifindrafindra toby dia nandeha ka nonona tany ankazo terebita Mamre izay any Hebrona, ary nanorina alitara teo ho an Jehovah izy. Dia mitoy eo amin'ny 5:20 namabonina ny Lota sy ny namonjeny Abrahama azy. Ny saraka i Abrahama sy Lota satria efa tsy ombontsony ny tanàna. Dia i Abrahama niteny tamin'ny Lota hoe jereo izay vidinao, fa zay tsy andehananao alehako. Raha mianavaratra ianao zahay anatsimo, raha mianatsimo ianao zaho mianavaratra. Nandefitra Abrahama nomeny vahana i Lota. Mpampianarina anao koa izay toetra ny Abrahama zay. Alao ny hafa nisafidy aloha. Mandefera, ampianariko anao zay. Mandefera, fa hain'ny tompo foana io. Hain'ny tompo foana manao zavatra rehetra, azavy mifarombadrombaka. Mitary lalana ho fanomezam-boninahitra hoy voasoratra anaty ny Baiboly. Rehefa miara misakafo dia alao zoky olona aloha ny andeha hisakafo voalohany. Alao aloha ny hafa ny andeha hiservir. Zany zavatra simple ampianariko anao. Mandefera aloha, miandrasa aloha, alao ny hafa aloha ny andeha. Fanajany zany fanomezana lalana ho an'ny hafa zany. Fa ianao rehefa manana ny toe-pon'i Jesosy, ary ianao rehefa matoky an Jesosy, tsy very ny anjaranao. Amen. So dia ianao koa mihanahana beko ny olona ny alefanao aloha foanako. Taraiky eo ianao. Ampianatra anao Jesosy mba tsy hanahana. Mety misy taona aloha mihanahana ihany. Fa misy taona koa tena ampianariny tompo mihitsy hoe miandry ianao dia alao ny hafa aloha ny andeha. Dia alao ny hafa aloha ny fidy. Napetraka i Abrahama mihitsy. Abrahama zany tsy niketriketrika hoe tena ritany ngeza be sao dia lasa ny Lota ry, fa alao zany amandrika voalohany dia izay azoko avy eo dia alao ny Lota dia aminy rehefa avy eo. Napetraka i Abrahama fotsiny mihitsy hoe fidio izay fidinao, izay tsy fidinao andehanako rehefa avy eo. Manana fo matoky ny tompo, manana fo mandefitra, manana fo tsotra. Aza manaraka fanao zao tontolo zao. Aza manaraka ny adiny zao tontolo zao, ny adiny zao tontolo zao dia mifarombaka sy miady foana. Mitady an'ity rehetrarehetra ity, fa ianao miandrasa an'i Jehovah, matoky azy. Miandrasa fotsiny ihany fa ny tompo malala izay mahasoa, ary ny tompo malala izay tokony anao, fa ianao matoky. Haleloja. Lesona voalohany tena tiana apetraka amintsika zany zay. Mandrasa ny tompo mandefera, omeo lalana ny hafa, mitary lalana ho fanomezam-boninahitra. Ankino amin'i Jehovah ny fiainanao ray manontolo. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Haleloja. Manaraka an'izay, teo amin'ilay safidy. Mahita mantsy zany tsika zao amin'ilay safidy resahako eto i Abrahama sy Lota. Inona safidiana ny Lota? Fa kio kely ny Baiboly raha mijery hita maso ianao dia normal be kosa ny Lota. Raha zatsy izy kosa ary raha ianao zao teo amin'ny toerana dia tena afidy kosa ako tany lolaka feno rano. Sahoana? Za mihitsy fa aza manao ohatran'ny Lota. Jerena kely inona tonga ny tian'ny Lota ity. 10. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana, hatrany akaiky ny Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra. Tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nofidian'ny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny atsinanana izy nisaraka tamin'ny Abrahama, ary Abrahama nonona tany amin'ny tany Kanana. Dia eo amin'ny 17. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra. Tany le zavatra nanahira. Ny mponina tao Sodoma dia ratsy fanahy sady mpanota indrindra. Hitanao fiantraikan'ny tantara avy eo Sodoma sy Gomora noravan'Andriamanitra tamin'ny afo mihitsy. Zao zany zavatra ampianarina antsika. Rehefa mifidy zavatra anankiray, jerevo ny zavatra ara-panahy. Jerevo ny fiantraikan'iny ao aorianao amin'ny ara-panahy. Jerevo fiantraikan'izay mety anahoana aza mijery ny androany. Jerevo ny hoavy, jerevo ny toyany hoe anahoana ny toy an'ity. Nomeny tompo saina ianao, nomeny tompo fandanjalanjana ianao, nomeny tompo fandiniana ianao. Ary raha mbola azo atao ihany dia fakafakao aleo ambony, aleo ambany, aleo voatsakany sy andafany alohan'ny orobohana amin'ny zavatra anankiray. Amen. Satria tsy nijeren'ny Lota hoe fa ahoana le mponinao.
kay le mponinao raha tsy fanahy sady mpanota. Tsy nijeren'izay izy fa le talonaka sy mahavokatra be fotsiny no jereny. Nefa mila jerena daholo ny teboka rehetrarehetra. Halleloja. Mila jerena daholo ny teboka rehetrarehetra. Io na simba sy napotika azy rehefa avy eo lasa babo ary izy rehefa avy eo i Abrahama indray namonjy azy. Diso safidy izy. Fianarana daholo ny voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Fianarana daholo ny voasoratra anatin'ny Baiboly mba tsy ho diso safidy ianao. Mba tsy ho diso lalana ianao. Fa alala izay tsara indrindra, izay ankasitrahana ary tonga eto amiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 12:10 aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovah amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Fepetra voalohany izany raha tena tia alala ny sitrapon'Andriamanitra ianao ka tsy diso lalana aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Raha iresaka amin'ny fanaon'izao tontolo izao tsika na hatramin'ny rapiso ara mety tsy vita fa be da be vaky be zany hoe fanaon'izao tontolo izao zany. Le fisainana, fomba fanao, ny fiainana iray manontolo. Ianao rehefa ao amin'i Jesosy tsy ny fomba an'izao tontolo izao tsony ny fombanao. Ianao rehefa ao amin'i Jesosy tsy ny fiainan'izao tontolo izao tsony ny fiainanao. Tsy vitan'ny manolo tena fa rehefa manolo tena dia misaraka amin'izao tontolo izao mihitsy. Vao nizaraina maly tamin'ny miomana izay zavatra izay hoe ny ankamaroan'ny olona rehefa mpanolorana tena ho an'i Jesosy dia nanolo tena. Dia azo antoka voavonjy izay. Fa tsy ampianarina rehefa avy eo aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy ampianarina rehefa avy eo hoe miovah amin'ny fanavaozana ny saina. Eo amin'izay zany ianao manana discernement mangataka amin'ny fanamasina. Inona le an'izao tontolo izao? Sitrapon'Andriamanitra ve tia fiakanjo ity? Sitrapon'Andriamanitra ve zao akanjo izao? Sitrapon'Andriamanitra ve tia toerana alehako ity? Sitrapon'Andriamanitra ve zao hira enoko izao? Sitrapon'Andriamanitra ve zao? Isaky ny mihetsika zany ianao dia manontany foana hoe sitrapon'Andriamanitra ve zao? Apetrao ny fanontaniana, raha Jesosy ny teo amin'ny toerako, inona no nataony? Dia ivereno indray le Filipianina 2:1 teo. Inona ny tanjona? Mba ho madio am-po ianao. Ampadio fo anao ve io safidinao io? Tsy hanananao tsiny ve io safidinao io? Ampitoetra sy ampiorina anao tsara ara-panahy ve io safidinao io? Samy mahalala ny fiainantsika isika. Samy mahalala ny zavatra misy mbola tokony ho safidinao ianao. Ary rehefa mifidy ianao dia jereva hoe zava-panahy ampitombo ny fiainam-panahinao le izy. Misy ke olona diso safidy tamin'ny asa e. Nifidy ny asa tsara izy ary be karama be. Fa rehefa be karama be izy tsy hisy tsony le fiainana-tokantrano. Tsy hisy tsony le fiainana lamima kely mba tsotsotra teo. Rehefa nitombo karama, nitombo koa ny fahotana. Rehefa nitombo ny karama, tombo ny vola, adiny Jesosy. Rehefa nitombo ny asa, tombo ny zavatra rehetrarehetra, bota ny loha hatramin'ny lady miasa. Alady ka hatramin'ny lady miasa. Matoa tompo miteny hoe mba misy fitsaharana ny andro anankiray mba misy repos io hoe. Fa tsy eo dia iasa foana eo. Ny tany ara nisy fotoana rehefa mamaky ianao ao amin'ny testamenta taloha nisy fotoana ny tany napakana aina mihitsy aloha. Napakana aina ny tany aloha tsy miasa, tsy amokarana. Tany reny diso safidy. Aza atao any amin'ny saim-bola, any amin'ny vola ny safidy. Zay manana roa mitady arefatra. Zay manana refatra mitady arary valo. Tsisy fahononana. Raha zavatra handrava fanomponan'i Jesosy raha zavatra handrava ny fiainam-panahy aza atao hialao. Raha zavatra nimba tokantrano handravany eo amin'ilay tokantrano aza misafidy. Tsara be ilay asa fa andeha hiondrana kely. Ianao nefa manambady aman-janaka, niondrana tany koa fonao. Dia niondrana tany ny rehetrarehetra. Ary amin'izany raha lehilahy dia andaony reny sy ny reny hikambana amin'ny vadiny ho mofo ray ihany izy. Raha vao asa nalavitra anao amin'ny fianakavianao amin'ny fotoana ela be, tena ela be ary indéterminé ka sa vola io, karama io ka tsy vola sy karama ny tena tadavina. Nisy olona nisy fotoana ny asa ao anaty tena problème be ny asa. Tsy problème ny asa, problème ny tokantrano.
Samy manana azy izy mivady, samy tsara azy izy mivady, fa tsy miray toerana. Ka manome fitoerana ho an'ny devoly zany. Manome fitoerana ho an'ny devoly zany. Tokony teo foana i Adama. Dia tsy lavo Eva. Tsy zay ve? Ty Adama i Eva niresaka rery tamin'ilay menarana teo nge. Resaka rery teo izy dia tsy hay hoe taiza. Fa tokony teo foana. Ka ianao isaraka hoe andeha hiasa rehefa tsara ny vola, tsara ny karama, miditra école tsara ny ankizy, mahavitanao trano rehefa avy eo, havitanao villa, havita trano, sisa. Fa aiza le fiainam-panahy? Aiza le fahamasinana? Aiza le fahononam-po? Aiza le hoe masina rehefa ho avy Jesosy? Inona no asoa azon'ny olona raha ho azony zao tontolo zao kanefa ho very ny ainy? Tsara karama ianao, tsara situation ianao, tsara milamina matériellement sy financièrement ianao, fa ny ara-panahy manahoana? Ny toe-po manahoana? Ny fahamasinana manahoana? Aiza ho aiza? Raha zanak'Andriamanitra ianao ny fahamasinana ny tena tandrovina. Raha zanak'Andriamanitra ianao ny fahadiovam-po ny tena tandrovina. Halleluja! Ary Jesosy tena primordial, Jesosy tena priorité aminao. Fa tsy hoe zangy tsy dia nisy asa tsy dia nisy ninona loatra ny nandehandeha alako tao bobo tao fa rehefa lamina le izy. Tsy hita dia tonga ny fitahiana dia adinonao Jesosy, korotana ny fiainanao rehefa avy eo. Tompo amindra fo. Halleluja! Aleo miaina amin'ny fahononan-tena. Aleo miaina amin'ny fahatsorana. Aleo miaina kalma tsotsotro mamy fotsiny. Zay azonao ty rehetra ty abe problème anao, ampakizitina anao, ampiady anao amin'olona, ampivotifo anao, animbanao. Non! Aleo miaina tsotra dia milamina. Ozy le hira aleo miaina tsisy romorombo amin'ny ravim-bomanga sy patsa. Aleo ozy izy sakafo kely misy fiadanana, zay arena be misy aya. Halleluja. Ampijoro anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra aveo io asa nidiranao io. Ampijoro anao amin'ny fahamarinana aveo io asa nidiranao io. So lavo ao ianao, so maloto ao ianao. Nafinaritra tamin'izay nanao mission tany Itondy, le piloty vazaha nitondranay zay nalala an'le général tao amin'ny fitondrana tao izy, zay fitondrana rehetrarehetra nalalovana teo dia tao foana izy. Ary ministra tao zay général zay. Ary nanao témoignage taminay izy général io izy dia nandeha tamin'ny fahamarinana tao anatin'ireo gouvernemanta rehetrarehetra nandehanan'ireo. Tao anatin'ireo mandahana président ireo tao io général io, fa nijoro tamin'ny fahamarinana io général io. Hitany daholo ny kolokolo tao, hitany daholo ny tsy fahamarinana tao. Ary be da be ny zavatra rehefa natao andavonana azy. Any amin'ny hôtely izy misy vehivavy tampoka zany mipotra andavo azy, lasa izy mitsoka. Mitondra tomobile izy eny an-dalana, misy mifofo ny ainy satria mandeha amin'ny fahamarinana. Misy nitady hamono, misy taona ny bala mandeha eo alohany eo fotsiny saika hamonona azy. Ny olona manindro natsy saika hamono azy, fa nijoro tamin'ny fahamarinana izy tao anatin'izay. Mahafinaritra mampahery zany général an Jesosy. Général tena général fa général an Jesosy. Ary tena nijoro tamin'ny fahamarinana, ary mitory-teny zany général zany isaky ny alahady amin'ny teto toerana. Saorana ny tompo ane zany. Zava-dehibe ane zany. Nampijoro azy tao anatin'izay. Fa firy ny ohatran'izany? Vitsy. Tonga ao dia voky. Tonga ao dia mamoaka an'izao fiara dernier cri rehetrarehetra zao. Tonga ao mavita villa firy. Tonga ao dia mavita an'izao. Niady tamin'ny mbola tsy tao nefa niady fahamarinana. Tonga tao nefa tsy hita izay fahamarinana. Tompo amindra fo, tompo hiasa. Ho antsika tsirairay avy ny asa idiranao, mandehana amin'ny fahamarinana. Mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha hitanao fa asa lavo, ampiditranao amin'ny kolikoly, ampiditranao amin'ny risoriso, mijanona. Aleo ankasitrahany lanitra, misokatra ny tanan'ny tompo, mitsotra ny fiadanany. Zay azonao ty rehetra fa ny tanan'ny tompo efa miala aminao. Tsia. Aoka ianao tsy ho diso safidy. Voalohany zany le izy teo aza manaraka ny fanao zao tontolo zao, miova amin'ny fanavaozana ny saina.
Faharoa dia zao, aza miavonavo-kevitra. Romanina toko 12 na mihevitra mihoatra izay tokony heverina. Jakoba toko 14, aza miavonavona. Andriamanitra manoatra mpiavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Manana fanetretena. Rehefa mba hatory dia raiso ilay toro lalana. Rehefa mba hahitsy dia raiso am-pitiavana. Satria ahasoa ny fanahinao zay, ahasoanao zay. Rehefa anarina dia ikeo am-pitiavana, raiso am-pitsikina. Fa aza midongy, aza mitsoaka, aza tezitra. Ny zanaka tiana ozy ny ten'Andriamanitra no anarina sy faiza. Haleloia, haleloia. Todika manokana amin'ny tanora izay tsy mbola manambady ka hanambady. Raha an Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra ianao, nateraka avy any ambony ianao, pon'ny lanitra ianao, dia tsisy resaka, tsisy resaka, tsisy adi-hevitra fa ny miaraka aminao dia nateraka avy any ambony. Ny miaraka aminao dia zanak'Andriamanitra. Ny miaraka aminao dia pon'ny lanitra. Ny miaraka aminao dia olona an Jesosy. Alleluia. Amen sa tsy amen? Ny akoatr'izay na bogosy takininareo, na manja be takininareo, io afaka 10 taona dia efa miova ny endrik'io. Io ike tsy hitovy ohatran'io foana e. Raha resaka hoe bogosité na amanjana fotsiny no andraisana olona, miara antitra eo nareo dia miara miketrona ane. Sary sisa nijerena any arina. Anisan'ny critère ihany ny bogosité sy ny amanjana. Tsy maintsy izay tianao ihany nijerenao sy arahanao, fa tsy miankina amin'izay fotsiny. Tsy izay fotsiny. Anisan'ny fotsiny izay. Misy ary amin'ny teny mihitsy tsy taresibika ny arahantsika fa mahery ny fity. Halleluja. Any amin'le être anao, amin'le maha ianao manana an Jesosy mihitsy, izay ny tena zava-dehibe. Ka ry tanora, ry zatovo izay mbola hiditra amin'io ka an Jesosy ianao, aza sy doka ny tena hoe sentiment be fotsiny e. Lanjalanjao ho anahoana ny toy. Korintianina dia milaza, aza mety asiana zioga tsy antonona hikambananareo amin'ny tsy mino. Aza mety asiana zioga tsy antonona hikambananareo amin'ny tsy mino. Fa inona ny iraisan'ny Kristy sy Beliala? Inona ny iraisan'ny telompon'Andriamanitra sy ny sampy? Inona ny iraisan'ny mazava sy ny maizina? Inona ny iraisan'ny tempon'Andriamanitra sy ny sampy? Inona ny iraisan'ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny maizina? Tsisy iraisany. Matoy izy miteny aza mety asiana zioga tsy antonona, izay zioko izay avy amin'ny hoe conjoint. Ny conjoint dia vady, conjointe dia vady. Avy amin'ny hoe bonheur conjugal. Tsy mbola nahita ianao ka omby sy soavaly no mitarika sarety ray. Nahita ve ianao? Tsia. Menao fa zay le izy. Ampianarin'ny tompo ary. Soavaly samy soavaly ihany no misy zioka iraisana hitarika. Omby samy omby ihany. Fa raha omby soavaly ny ampiarahanao, mifandipatra io e. Ny soavaly miazakazaka be takininona, ny omby milamindamina. Ahoana ny fandraisan'io rovotra io? Simba. Ny ampondra samy ny ampondra ihany no ampiraisina. Vakio misy aloha izay Korintianina zay tonga dia sady fampianarana ho an'ny tanora ity sady amin'izay hiditra fa mampalahelo rehefa diso safidy rehefa avy eo tsy avela mivadiko mivavaka, tsy avelako mivadiko manompo n'Andriamanitra. Kefa nyteneniny ianao hoe izay an Jesosy iraisana, izay an Jesosy iarahana. Sarotra be rehefa avy eo. Sarotra be rehefa eo satria ny azy ny arahany aminao no namaky anazy naketo ambobao ohatra. Vita ianao mariasy tsy hita tsony izy, lasa izy mijery baolina, lasa izy mijery adina koa. Diso hevitra ianao ka izy ity mbola mijery adina koa, ka izy ity mbola football mamaky azy, fa tsy maky atao hoe atao amin'ny Jesosy izy. Taraiky avy eo anao tsy avela nivavaka tsony. Kiona ny azo atao anao zay nga itenanao misara, tsy mahazo misaraka tsony ianao rehefa manambady. Efa indray mandeha tonga dia indray mandeha tsy miverina, irréversible, tsy azo emorana intsony. Vao vita soratra any Amerio dia fizay eo aninatrihan'ny tany sy ny lanitra, lambana koa no isarahana, tompany hamindra fomba iovany. Fa sarotra io raha lasaina bavy sarotra io zandry
sarotra io raha mbola zoky a hoe aloha fa zany anova azy rehefa tonga ao e komba zany rahalahy komba zany ranabavy eto ary tsy vaovanao ko efa ao atokantrano ao tsy aloha efa tena samy tena efa tena samy tena ao am' Jesosy tena resy lahatra miara mandroso miazakazy mbola iregle problema farisen-dahatra iregle problema fitiavana an' Jesosy tsy aloha fa samy tia an' Jesosy de samy miara mandroso halleloia nomeny tompo safidy ianao tonga eo daholo nomena safidy ane Adama e alefa azo daholo biby rehetrarehetra de nomena anarana zèbre éléphant chimpanzé chien pigeon fa tsy hita zay sahazany Adama tsy hita zay sahazany Adama ka ny matalo aminao koa mety be da be meo anarana fotsiny de anao andeha rehefa tsy izy amen omeo anarana fotsiny de zay adraso aloha tsy izy ka aza mijery ny tsanganany aza mijery ny amanjany tsy miankiny amin'ny amanjany sy ny tsanganany ho ah io fa jerevy mba mitovy ve le fironana ara-panahy aloha eo amin'ny mariazy ianao de efa taraiky raha ohatra ka tsy mitovy finoana ndray ary amin'ny fiangonana zao ny amasinina ndray atsy fiangonana zao no amasinina miady fotsiny ary ty zavatra nampome anankiray ty zao katolika hono le lehilahy protestanta le vehivavy a tany vaon'oloko izy nandao mariazy tompo mamindra fo tompo mamindra fo c'est du fakio le Corinthians Korintiana voalohany a Korintiana faharoa a Korintiana faharoa toko fahaenina andininy fa efatra ambin'ny folo misaotra Korintiana faharoa toko fahaenina andininy fa efatra ambin'ny folo ty zany spécial kely rubrika kely ho an'ny tanora zany zao a ho an'izay mbola mpitovo a ho an'izay mbola tsy manambady a hanambady a torohevitra toranao ty a aza mety asiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino ary inona no ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho hiarandeha aminy ary andriamaniny aho ary izy oloko ko mivoa eo aminy ianareo aza misara aminy ho Jehova aza manindry zay zavatra tsy madio ary izao endray ianareo ary orainareo aho ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tsy to io le napetraka teo hoe aza mety asiana zioga tena verika any hoe conjugal conjoint resaka mariage zay halleloia atoro atsika ampianarintsika jerevo fiainam-panahy ampandroso anao amin'i Jesosy ve ampandroso amin'ny asan'Andriamanitra ve ampitombo ny fahamasinana ve ampitombo ny tahotra an'Andriamanitra ve hiara hiakatra any an-danitra ve sasana ty hoe ny ray ho raisina ny ray avela misy roa izy eo ampandriana ny ray ho raisina ny ray ho avela ka iza ny roa eo ampandriana eo mpivady ine misy roa any an-tsaha ray ho raisina ny ray ho avela isy roa any an-tanàna ny ray ho raisina ny ray ho avela isy roa mitotovaly ny ray ho raisina ny ray ho avela mba tsy ho anao ane izay mba tsy ho disy safidy ane izay ianao fa tena hisafidy ianao an'lay avy amin' Jesosy anjaranao ngeno misafidy an'io e ary zareo ary samy manana an' Jesosy ary zareo de ahoana de ianao indray manana safidy avy eo fa arakarandray io rehefa samy babo Jesosy izy de ahoana de jerevo indray zay critère hafa aminao rehefa avy eo hoe tsy fantatro nao indray mahita azy rehefa avy eo fa aza mba diso safidiny amin'izay tompoko
Sarotra be avy eo ale hoe tena tsy avelany mivavaka, tsy avelany manao sitrapo, manao anasan'Andriamanitra, tsy avelany manao an'ity izy ka izy tena mbola miaramiaraka amin'ny namany sy ny sisa. Sahirana mijaly le tokantrano, mijaly le ao an-trano. Efa tokantrano iadanana, mazoa vady iadanana. Fa tsy hoe mazoa vady idira-pahoriana sy anahirana rehefa avy eo. Gaoka tsy ho diso safidy ianao. Nampianarina tamin'ny fatariam-bobao tarihan'ny dokotera tary dia nisy fotoana koatran'izay hoe aza manambady hafa firenena. Ilay hafa firenena tia tenenina koa hoe ianao re gasy dia tsy maintsy malagasy ihany ny vadinao. Aranofo izay tiako tenena izay. Fa ilay hafa firenena ara-panahy. Nisy fotoana Solomona dia natoro mihitsy hoe ianao aza manambady an'ireo hafa firenena ireo ianao. Fa amin'ny fotoana nambadianao an'ireo vehivavy hafa firenena ireo hitarika anao hiala amin'ny Jehovah ireo. Ary hitarika anao hanompo sampy ireo. Inona nataon'i Samuel? Inona nataon'i Solomona? Mbola nanambady hafa firenena ihany izy. Rehefa nanambady hafa firenena izy avy eo zaka ny vokany rehefa avy eo satria nitarika ho amin'ny fanompo-tsampy. Tarika ho fandravana ny fanjakana mihitsy, nanimba mihitsy. Halleloja. Halleloja. Mazava ve zany? Hafa firenena izy tamin'izany tena hitanao maso mihitsy hoe Israelita ihany dia tokony Israelita. Fa raisina amin'ny ara-panahy izy amin'izao fotoana dia tena hoe olona manana an Jesosy. Mety hoe Amerikanina vadinao fa manana an Jesosy. Za tsy miteny akory hoe ilay hafa firenena sao dia diso farainareo dia tsy maintsy samy gasy daholo. Mety misy manambady Suisse ato. Misy manambady Frantsay. Any tsy haiko any amin'ny vidéo any. Fa manana an Jesosy. Efa pon'ny lanitra, efa manana carte d'identité any an-danitra. Halleloja. Zay io raha ho an Jesosy. Raha tsy an Jesosy indray ianao, raha tsy mbola an Jesosy ianao io indray dia ianao indray dia safidinao sy izay ataonao. Fa le an Jesosy tena tiana apetraka. Aza mety asiana zioka tsy atony ny kambanana amin'ny tsy mino. Andraso ilay avy amin'ny tompo. Andraso ilay avy amin'ny tompo. Mety mandalo eo daholo eo araka ilay niteneniko teo ilay any Adama teo hoe nandalo teo daholo fa tsy hita izay sahazany Adama e. Dia Andriamanitra nasondritory any Adama rehefa avy eo dia nanao opération dia tato amin'ny kotiny taty ihany ny esorina. Dia iny no nasiana nofo, dia iny nomenany Eva, nomenany Adama rehefa avy eo i Eva. Ka ho anao koa dia ohatran'izay Jesosy efa prepare ho anao. Efa naka an'ilay kotinao izy dia efa asiany nofo iny dia asiany fiainana dia atoriny eo aminao hoe io izy io. Mangataha amin'i Jesosy mba hanana discernement ianao. Ka amin'ny fotoana ionanao aminy tonga dia hoy ianao hoe tia ilay izy. Na mbola misy fotoana hoe alao hivavaka kely andinika tsara hoe. Aiza tsara hoe. Dia aza maika miazakazaka be zany e. Sao dia miazakazaka dia tafitohana amin'io resaka fisafidianana vady io. Fa leo maka milamina dia tsara safidy. Zay ny azakazaka dia diso safidy. Fa rehefa diso safidy sarotra be ny hanarenana azy. Io indrindrandrindra moa fanambadiana io. Raha resaka asa nge afaka verina ihany hoe tsy miala tao amin'ilay asa ianao e. Raha resaka filière zany nge afaka miala amin'ilay filière ianao dia miditra filière hafa indray e. Fa raha resaka vady ianao tsy afaka hoe hiala anao dia jery vady hafa avy eo. Tsy halako ny fisaoram-bady hoy Jehovah. Ary izay manambady izay voasotra dia mijangajanga. Halako ny fisaoram-bady. Halan'Andriamanitra ny divorce. Tsy ao am-planin'Andriamanitra ny divorce. Tsy ao am-planin'Andriamanitra ny divorce et remariage. Rehefa vadinao dia vadinao hatramin'ny farany. Ary raha divorce ianao noho ny fijangajangana, raha manambady izay voasotra ianao dia mijangajanga ihany koa. Dia be da be ny diso safidy tamin'io fa ny tompo hamindra fo. Be da be ny diso lalana tamin'io fa ny tompo hamindra fo. Satria nahoana tsy nampianarina izy. Satria nahoana tsy nomeny izy ny fahamarinana. Satria nahoana tsy nilazaina azy ny ten'Andriamanitra. Satria nahoana mety nilazaina azy koa fa jamba ny masony. Jamba ny fitiavana fotsiny ny masony. Jamba ny sentiment fotsiny ny masony. Taka ny lota hoe midadasika sy feno rano ty tany ty. Fa tsy fantany fa mpanota be sy mpanao ratsy ny tao Sodoma. Dia jerevo koa ny amin'ny avy. Sitrapon'Andriamanitra ve? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Ao amin'ny lazain'Andriamanitra ve? Aza raha mieritreritra hoe tena ianao no mahavita azy fa Samson zany lehilahy mahery izay natsangana ihany koa zany anafaka ny zanak'Israely. Fa tojo ny Delila izy. Ary rehefa tojo ny Delila tsy lavitra eo nefa mody nandeha tsikelikely. Nisy fotoana Delila nitetika taminy fa inona mahatonga ny herinao ty e?
Inona mahatonga anao mahery ohatran'ity e? Dia nesorony Samsona foana, ny alany Samsona foana. Ny afarany babony dia lehilahy tao ihany raha isoronao voly kosa izy dia miala ny heriko. Tratra ihany ny afarany. Ka tsy sankisanky fahotana koa ny antsika. Fa hiambina isika. Amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny fiainantsika iray manontolo hoe hiambina. Amin'izay jeren'ny maso, izay henoan'ny sofina, amin'izay alehan'ny tongotra, amin'izay kasihan'ny tanana. Tena mbe hiambina andeha amin'ny famasinana. Avy heriko ihany, tsy robot ianao. Vao tonga amin'ny maraina dia ianao misafidy an'io. Hiana avaratra ianao sa hiana atsimo. Hiatsinana ianao sa hiankandrifana. Ianao no misafidy an'io. Vao tonga ny maraina, misafidy ianao, anao sitrapon'Andriamanitra ve ianao sa tsy. Vao tonga ny maraina, ianao no manontany. Araka ny teneniko tamin'ny toriteny teo aloha, apetraka ao ny programanao. Reto tompony fikasako. Zao ny eritreretiko atao, raha sitraponao ianao na tanteraka azy. Zay tsy tanteraka, tsy sitraponao zany. Halleloja. Mahaiza misafidy randro malala, rahalahy, ranabavy, averika any ilay fanambadiana. Mahaiza misafidy izay olona an' Jesosy. Raha an' Jesosy ianao dia olona an' Jesosy. Izay olona ny bebaka marina dia izay ny bebaka marina. Izay olona tena hoe le nalain'ny tompo avy aminao, le hoe nofo avy amin'ny nofo, sy taolana avy amin'ny taolana, zay le izy. Amen na satsy amen. Ary mivavaka ho anao zahay, mivavaka ho anao mba tsy ho diso lalana ianao, ary tsy ho diso safidy ianao ny amin'izay. Mandrasa. Aza miteny hoe ela be ity ka anao ohatran'ny Abrahama hoe lasa ary amin'ny agara ary. Fa andraso ihany le avy ao amin'ny Sara, izay nampisy an'i Isaka. Fa hoe ela loatra ianao Andriamanitra. Zao lazainy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fakapanahy mahazo anao mihoatra noho izay zakanao. Fa matoy miatra aminao zakanao zay. Ary amin'izay zavatra iainanao io izy ihany manao lalana ivoahanao ao. Amen. Izy ihany manao lalana ivoahanao. Izy ihany mamehery ivoahanao tao. Halleluja. Fahatelo, mahazo toa mivavaka. Hoeto am-bavaka, tolomy am-bavaka, apetrao amin'ny tompo. Tena ilaina no mivavaka raha lasa anavavy. Marina mitentsika hoe ianao dia ny zavatra rehetra domen'Andriamanitra ny malalana na dia matory azy izy. Marina fa mitentsika hoe mbola tsy miteny akory izy dia efa miaino aho. Mbola tsy miteny akory izy dia efa mamaly azy aho. Fa tsy midika izany hoe neglizy antsika ny vavaka. Tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe mivavaha mba hahery ianareo. Tenin'Andriamanitra dia nampianatra le mpitondra tena na herinangataka dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ve tsy hamerary ny olombofidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy. Matoy izy ny tena izay mitaraina aminy andro aman'alina, misy persévérance ao, misy fikirizana ao, misy fitolomana am-bavaka ao. Raha ilaina mifady anina, mifady anina. Atoroko anao indray izay izao. Izy taona masiny dia taminao tsy ilaina mifady anina fa tonga dia mena Jesosy foana io. Fa raha mitarika anao Jesosy hoe tena mifady mihitsy ianao, raha mitarika anao Jesosy ahafahanao tena mandreny bitsiky ny fanahy, ahafahanao tena hoe mampangina nofo, mampangina n'izay rehetrarehetra avy amin'ilay zao tontolo izao mbola mifanerasera eo hidiranao tsara amin'ny efitra mangingina. Ka raha mitarika anao amin'izany ny tompo mifady. Halleloja. Ny fady anina ny Daniel tsy nihinana manao moa zany, tsy hoe mifady tanteraka fa legioma no nohaniny. Avy eo misy lasa mampianatra amin'izao jeûne de Daniel. Za moa tsy mampianatra anao jeûne de Daniel zany. Fahasoavana namonjenantsika ary fahasoavana foana, tsy miovy zay. Fa nisy fitolomana ihany tao, nisy fitokanana tao, zany hoe misy persévérance atao hoe. Ary ny tenin'Andriamanitra Jesosy mihitsy ny tena izay, Paoly koa dia mitena izay hoe mipersévérer va mivavaka. Misy fikirizana foana zany ao. Misy tena hoe fandoliana mivavaka foana zany ao. Voatsaroana dia pahatsiahivo an Jesosy. Le vady Jesosy le vady Jesosy Tsy mampaninona mihitsy zany, tsy isy mamenatra zany. Jesosy mikomprendre anao ke. Halleloja. Ankoatra izay tsy haiko izay adinao sy fitsapana sy ny zavatra rehetrarehetra mahazo anao, hoeto eo amin'ny Jesosy, hitolomy eo amin'ny Jesosy, hitaraina amin'ny andro aman'alina ozy izy. Ary io nge niova mihitsy ny toetran'le mpitsara rehefa avy eo. Ozy hoe tsy nanaiky izy aloha, fa noho ny fizirizirian'ilay vehivavy mpitondra tena dia nanome rariny ihany le mpitsara tsy marina. Ny anankiray koa ohatr'izay Jesosy rehefa tao Getsemane nangataka izy mba hialan'ilay kapoaka, fa ny teny izy hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anahy. Dia hita hoe rehefa ne mafy ny dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tao hoe nivavaka mafimafy kokoa Jesosy.
Ny vavaka mafimafy kokoa Jesosy. Dia za koa tena te hanafatra antsika tsirairay avy amin'izao fotoana. Tena mivavaha mafimafy kokoa. Mivavaha mafimafy kokoa. Fa ilaitsika izay. Ilaiko izay. Mivavaka mafimafy kokoa. Mifampatsiaro am-bavaka tsika, mifampivavaka tsika. Fa ny devoly nge tsy matory ao ambadika ao e. Ny devoly nge mijeune e. Ny devoly nge manao complot e. Ny devoly nge mametraka plan e. Devoly nge mametraka calendrier. Devoly nge miasa ao ambadika ao e. Fa isika kristianina sao dia matory be. Sao dia matory foana maraina atoandro hariva. Sao dia tsisy plan apetraka. Sao dia tsisy jeune atao. Sao dia tsisy vavaka atao. Fa ilaina ny mivavaka, ilaina mametraka plan, ilaina ny tena hoe mitolona amin'ny fanatrehan Jesosy. Halleloja. Andraisanao ny hery avy any ambony. Mila persévérance. Apetrako tsara hoe persévérance zay. Tsy tonga dia nilatsaka teo eo fanamasina. Rehefa tao amin'ny niakatra ho any an-danitra Jesosy, tonga dia nilatsaka teo eo hoe mifanamasina. Ozy Jesosy hoe mijanononareo ny efitra ambony mambatraparafina-nareo ny hery avy eo ambony. Dia hoy ny voasoratra hoe ny mpianatra hoe dia ny ray toerana ary naharitra tamin'ny fivavahana. Sy ny fampianarana ny apôstôly sy ny famakiana mofo amin'ny teny frantsay izy dia hoe il persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains. Persévérance. Halleluja. Vaninandro sarotra zao. Mars 2021. Mila persévérance amin'ny vavakantsika. Za zay, ianao zay. Mila persévérance. Ao anatin'ny hoe persévérance misy ny hoe sévère. Ny dikany hoe sévère dia hentitra masika. Ka ny devoly tsy milalao aminao. Ny devoly tsy misangisangy aminao. Izao tontolo izao tsy misangisangy sy misimonga aminao. Ianao koa aza misangisangy sy misimonga aminy. Amen. Ianao koa aza misangisangy sy misimonga aminy. Fiainam-panahy, fahadiovam-po, ny fiakarana ho any an-danitra. Zay ny zava-dehibe. Ary zavatra rehetrarehetra ataonao, ataovy miodina amin'izay hoe ty zavatra ataoko ty ve, ty zavatra lehako ty ve, ty zavatra jereko ty ve, ty zavatra saintsainiko ty ve, manomana na ho any an-danitra. Sao dia manalavitra ana amin'i Jesosy. Halleloja. Apetraka amintsika izay. Misy andraikitsika ao. Misy andraikitsika ao. Halleloja. Tena tsy ho diso safidy ianao amin'ny fiainanao. Ary vavaka anao tao hoe, araka ilay teny teo amin'ny Filipianina teo hoe, vavaka ao nareo ahako a, mba hamantatra izay tsara indrindra nareo a, ary hisafidy izay tsara indrindra, mba hitombo bebe koa ny fitiavanareo. Halleloja. Faraparany dia zao, Solomon nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra. Ahoana ozy izy ny tsarako an'ireto vahoaka reto, omeo fahendrena. Andriamanitra ny teny, name safidy Andriamanitra, angatao izay tianao. Angatao izay tianao fa tonga aminao amin'ny alina Andriamanitra dia angatao izay tianao. Fa ny tao anatin'ny Solomona dia hoe omeo fahendrena. Hitantanako an'ireto vahoaka reto. Tsy nisy endrin'o Solomona tamin'izany fotoana. Ary misy no lehibe no Solomona dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy ilay tena fahendrena ao anatinao mba haizanao miaina amin'ny fahendrena. Mba hanananao fahendrena. Halleloja. Hanananao fahendrena mihoatra noho ny maly ny androany, ny rapitso mihoatra noho ny androany. Amen. Tena hoe hitombo fahendrena ao amin'i Jesosy tsika. Zao fiainana zao lazaiko anao fa adaladala be. Tena adaladala be zao fiainana zao. Ary resaka fivavahana koa amin'izao fotoana zao tena lazaiko anao, tena sako milaza fa ny akamaroany adaladala be. Tena tonga dia tsoroko zay, ny akamaroany adaladala be. Remise des trophées pour les meilleurs chanteurs évangéliques awards. Nataoko ihany tsy hiteny, nataoko ihany tsy hilaza. Aza manaraka ny fanao izao tontolo izao. Tiako tenenao anatin'ity dia fanetretena. Andriamanitra manome fahasoavana ho amin'ny manetretena. Aza mietrehitra hoe za afa mahay, za afa mahafantatra, za efa zao. Ny olona manao an'izay alazaiko anao fa tafitorina vetivety. Ny olona tsy mety miaino ary olona miziriziry amin'ny heviny ary ny olona mietrehitra efa haiko zany fa za tsy atoronao tsy hoe za maninona fa ny tompo manohatra amin'ny mpiavonavina. Lazaiko anao zay. Andriamanitra manohatra amin'ny mpiavonavina. Mora solafaka zany.
mora mianjery zany, ary rehefa solavaka sa mianjery izy mody fanina, mody tsy mianjery izy, mody tsy lavaka izy. Evita zao izy fa mianjery fa mody tsy mianjery, evita zao fa solavaka mody tsy lavaka, mbola hoe sava ihany, mbola c'est bon ihany. Andriamanitra manoatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena, manana fanetretena foana fa ny manetry tena no iasan'i Jesosy. Halleloja. Resantsika manaraka resaka hira sy arda sy ny sisa teo fa alohaloha zay. Tena manana fanetretena, zay koa fa nalahidiny. Fanetretena, manaiky teneny, manaiky ahitsy, manaiky mandray izay tokony ho raisina. Tsy mieboebo, tsy mirehare, tsy mizaozao. Halleloja. Tahian'Andriamanitra ianao, dia rao Jesosy, noho ianao Jesosy ny tahianao anahy. Mahazo fahasoavana be da be ianao, mandolia dia miafena noho ianao Jesosy. Faza manao tahaka Nebokadnezara hoe tsy tivy Babilôna lehibe izay natsangako. Na vita lapa, na vita trano, na vita zatra kely be, dia izy hoe tsy tivy le Babilôna lehibe natsangako. Fa teo ny hoe dia nivadika feno volo ny tanany iny, niraikitra tamin'ny tany, nihinana bozaka, ny fahaizan'Andriamanitra. Ohatr'izany koa Satana nge nirehare, Satana nge ny tompon'ny mozika, Lucifera nge ny tompon'ny mozika, tao amin'ny fiderana, tao an-danitra tao. Fa noho ny fahatsarany, noho ny famendrehany, dia naviliny ho any aminy ny fiderana, ary nanao commerce izy tao anatin'io. Fa rehefa nisy an'izay dia nahongan'Andriamanitra dia tia tany izy. Zay mahatonga hoe misy hira tsara eonao, misy mozika tsara eonao. Satana nge tsy ratsy, Satana nge tsara, Lucifer fahazavana. Satana tany ane anjely mbola tsy nivadika ane izy tany, ary nanana ny fitoerana tao amin'ny fiderana izy, nanana ny fahatsarana izy, nanana ny famendrehana izy, nipetraka teo ambony zavatra tsara tare izy, nomen'Andriamanitra fahatsarana izy. Zay mahatonga hoe be da be ny olona voafitaka, satria heveriny fa ratsy be ty Satana ty, satria heveriny fa tsy mamely ty Satana ty. Dia zavatra tsara dia heveriny fa tsara nefa Satana no eo ambadika. Zavatra mety tena tsara be lazay fa mety nefa Satana no eo ambadika. Anana discernement ianao amin'ny anaran'i Jesosy, aiampiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ary fantatrao izay sitrapon'Andriamanitra ao ambadika ao. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe aza ohatran'ny tandremo amin'ny ambodi mitafy volon'ondry fotsy. Ambodi izy fa mitafy volon'ondry fotsy izy eo. Zay le izy séduction. Mba tsy ho séduit ianao amin'izao vaninandro farany zao, amin'ny resaka vola, amin'ny resaka voninahitra, amin'ny resaka arena, amin'ny resaka laza, amin'ny resaka zavatra ny tany, fa hifantoka amin'ny Jesosy ianao. Amen. Hifantoka amin'ny herin'ny hazo fijaliana ianao, hifantoka amin'ny famasinana ianao, hifantoka amin'ny tahotra an'Andriamanitra ianao, hifantoka amin'ny Jesosy ianao, hifantoka amin'ny fiverenan'i Jesosy ianao. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika izao petrao amin'i Jesosy ny mombanao rehetrarehetra. Zao no lazaiko anao, ny amin'izay fahadisoana lalana nalehanao Jesosy mamindra fo ary manarina anao izy. Aza mijanona amin'ny famoizam-po. Fa ny famoizam-po nahatonga ny Jodasy namono tena. Samy diso lalana ihany nge na Jodasy na Petera. Azonao? Samy diso lalana ireo. Fa Jodasy namono tena. Fa Petera fanozy tamin'i Jesosy ny masony dia mibebaka izy. Amen. Ianao koa mba tsy ho takan'i Jodasy hoe hamono tena, fa ifanojo an'i Jesosy ny masonao dia hibebaka ianao. Hain Jesosy ny manarina ny fiainanao, hain Jesosy ny manangana indray, hain Jesosy ny manao zavatra vaovao. Aza misaina ny lasa na mitsiaro ny taloha, indro zao manao zava-baovao aminao. Any anefitra no asiako loharano, any amin'ny tany maina no asiako renirano boboka. Hain Jesosy manao zavatra rehetrarehetra. Ankino aminy ny fiainanao, ankino aminy no avinao ry tanora. Ho anareo izay mikasa ny hivady, mba teny hifanara-tsainareo ary tena samy ho tia an'i Jesosy ianareo. Fa raha tsy ao amin'i Jesosy tsisy fiainana. Halleluja.